Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Nisy vorona anankiray nanana fahazarana mipetraka teo amin'ity alika iray isaky ny reniky ny torimaso ilay alika dia toy izany hatrany isan'andro. Indray andro anefa dia tezitra ilay alika ka nanenjika ilay vorona satria manelingelina azy ilay vorona. Ny vorona anefa manidina ka tsy tratran'ilay alika, fa ilay alika kosa netika hatezerana ka tsy nahatsikaritra hoe misy lavaka neny lalana ny zorany ary dia latsaka tao anatin'ilay lavaka ilay alika, fa ilay vorona kosa lasa ny sidina. Eny, toy izany ihany koa rehefa ao anatin'ny fahatezerana sy ny tsy fahampin'ny fiheverana isika no manao safidy dia mety hitondra antsika ny anaty lavaka ny vokatra izany. Mananatra antsika ary ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 7:9 manao hoe: mitsahara ny fahatezerana ary mahafoiza ny fahavinirana, aoka tsy hirehetra ny fahatezeranao fa ratsy ny hafaran'izany. Ny olona mora tezitra manetsika ady ary ny olona masika dia be fahadisoana. Hoy ny voalazan'ny Oabolana 7:2 Ary tsarovo ry mpiaino namana fa ny endry mirakitra fahalalana, fa ny vavan'ny adala eo akaiky ny fandringanana. Oabolana 10:4. Ny fahendrena avy any ambony avy amin'ilay Andriamanitra endrene hitarika antsika isaky ny andray fanapahan-kevitra. Amen. Fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. Indro mitsidika ny tokantranonao indray ny tenako ankehitriny amin'ny alalan'izao onjam-peo izao, ary makasiraka indrindra ny amin'ny fampiatranonao dia manolotra ny araba omba mipirarinitsoa. Ny namanao Lantorimisa Joely no mitafa aminao, ny namana Samma kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Raha mbola iresaka ny dingana tsy maintsy lalovana amin'ny fivelarana ara-piarahamonina isika amin'ity anio ity, dia dingana tsy maintsy lalovana ao anatin'izany fivelarana sy ny fandrosoana ara-piarahamonina izany ny tsy fanaovana ariary-zato ampandriny. Raha tonga dia tsorina dia hoe aza manao ariary-zato ampandrina. Dingana tsy maintsy lalovana sy fanapahan-kevitra tsy maintsy raisina tokoa ny tsy fanaovana ariary-zato ampandrina raha toa ianao ka te handroso sy te hanana ny atao hoe fivelarana ara-piarahamonina. Araka izany dia lafin-javatra iray izay tsy tokony atao akambo izany lafin-javatra izany. Fa inona marina tokoa moa izany atao hoe manao ariary-zato ampandrina izany? Ny atao hoe manao ariary-zato ampandrina dia olona iray izay mamisavisa eo atoerana fotsiny fa tsy misy ny hetsika atao. Ny tetika fotsiny no atao betsaka fa izy tsy manao na inona na inona. Izany hoe ilay ataony Taolo manao hoe mandefa amboroa sy be fitetika fotsiny nefa ny tena eo ampitoerana eo ihany, dia izay no atao hoe manao ariary-zato ampandrina. Ary amin'ny ankapobeny ny olona manao ariary-zato ampandrina dia olona
tratran'ny akamona. Ko raha tiany izany niala amin'izany hoe ariary zato ampandriny zany dia ilaina ny mihetsika. Koa tsy vitany hoe mamisavisa fotsiny eo ampidirana eo ianao fa tena mihetsika mihitsy raha tianao niala amin'izany satria ny hetsika ihany no miteraka vokatra. Noho izany voalohany tsy maintsy manova toe-tsaina ianao raha te hiala amin'izany. Ianao mihitsy zany no mila manova ny toe-tsainao ka ialanao le toe-tsaina miseho be hevitra sy mamisavisa fotsiny teo aloha fa sady mamisavisa ianao no arahanao hetsika izany famisavisana izany. Faharoa, tsy maintsy manova fomba fanao ihany koa ianao, izany hoe manao ny hetsika mirindra, tsy mijanona eo amin'ny sakana noho ny tsy fahampiana eo amin'ny enti-manana fotsiny na ny tsy fananana zavatra ampiasaina fa izay anananao no arindry sy ampiasaina ahafahanao mahazo izay tsy ananana sy izay tsy ampy. Arak'izany dia aoka hibahanao an-tsainao ty teny ty hoe fatariko dia ampiasaiko ny arena eo ampelantanako. Fatarina dia ampiasaina, izay zany mipaiko. Fatarinao ny zavatra manodidina anao sy zavatra misy eo ampelantananao dia izay no ampiasaina fa tsy mijanona eo amin'izay tsy fananan'izay. Ka inona moa avy ary moa ireo arena eo ampelantananao ireo? Voalohany dia ny saina. Nomen'Andriamanitra saina ny olombelona tsirairay avy dia iny no ampiasaina. Faharoa, ny olona, zany hoe misy olona manodidina anao dia izay no ampiasaina. Ireo olona manodidina anao rehetra ireo dia azonao ampiasaina avokoa. Fahatelo, ny fotoana. Samy nomen'Andriamanitra 420 ora avokoa ny olona rehetra dia izay no arindranao, tsinjarainao ary ampiasainao. Manarak'izany ny information na ny fahalalana izay rehetra reny ny sofina na hitan'ny maso na tsapain'ny tanana ka azo ampiasaina ampandroso ny tena dia ampiasao. Manarak'izany ny fitaovana izay misy eo ampelantananao aloha ampiasaina. Fitaovana izay misy eo zany izay no ampiasaina fa aza miandry ny tsy misy na ny tsy ampy fa izay misy no ampiasaina ho fampandrosoana ny tena hialana amin'ny ariary zato ampandrina. Ary farany ny vola, izay vola misy eo ampelantanana izay no ampiasaina dia izay azony ny vola iny aloha fidiana izay ampiasaina ka miainga amin'ny zavatra kelikely aloha fa aoka tsy hitadiny ny tsy hita na hiandry ny tsy misy fa izay le miteraka ariary zato ampandrina. Tsy voatery hiandry vola be fa zay kely misy eo ampelantanana izay no ampiasaina. Dia ataovy ary ny ezaka rehetra ahafahan'ny tenanao manome ny tsara indrindra ho an'ny tenanao ihany aloha voalohany. Mila manao ny ezaka zany ianao ahafahan'ny tenanao manome ny tsara indrindra ho an'ny tenanao hialanao amin'ny ariary zato ampandrina ary amin'ny alalan'ny zava-misy eo ampelantanana ihany. Tsy mitady avy sy havanana fa izay aloha ary aza mitaky ny tonga lafatra fa ny manome ny tsara indrindra izay ny tanjona. Tsy hoe mitady ny faramperana na ny tonga lafatra fa rehefa ozy ianao hoe tia ny tsara indrindra dia ny manome an'izay ho an'ny tenanao izay loha ny tanjona.
fahaiza miaina mampilamitsaina. dia izay indray ary no masaka azo natolotra tamin'ity androany etya ametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny youtube. Feo fanantenana. awr manolotra ho anao Ilay feo fanantenana. ry avy malalisany miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo indray faly miaraka amintsika indray ary misaotra an'Andriamanitra raha nomeny tompontsoa afaka hiara-mandinika ny teniny isika. Ny lohateniny afatra nomeny antsika an'io dia manao hoe miandany amin'Andriamanitra mino sy manantena ny fiavian'ny tompo. Toy ny mahazatra antsika dia andeha atomboka mivavaka izao fionantsika izao. saotra dera aja mambonahitra natolotra ianao ry Andriamanitra io raha afaka mianatra ny teninao zahay. Enganeny fanahinao masina no ampitoetra izany teny izany eo am-ponay hitondra fiainam-baovao ho anay rehetra. Dia mamelany elokay satria tononay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Tantara iray ao voasoratra ao amin'ny bokin'ny Exodosy 2:30 ka ny 1:1 ka hatramin'ny 9 ary ny 5:20 no andeha ho vakintsika hakatsika lesona. Ary rehefa hitan'ny olona fa efa ela ka tsy mbola nidina avy tao an-tendrombohitra ihany Mosesy dia niangona eo amin'ny Arona izy ka nanao taminy hoe mitsangana ka hanaovy Andriamanitra zahay hitarika antsika eo aloha fa ilay Mosesy iny izay lehilahy nitondra antsika niakatra avy tany amin'ny tany Egipta dia tsy fantatra izay nanjo azy. Ary hoy Arona taminy, romboty ary ny kavim-bolamena izay eny amin'ny sofin'ny vadinareo sy ny zanakareo lahy ny zanakareo vavy ka eto ety amiko. Ary ny olona rehetra dia nandrombotra ny kavim-bolamena izay teo amin'ny sofiny ka nitondra azy eo amin'ny Arona. Ary izy nandray azy tamin'ny tanan'ny olona dia namboatra azy tamin'ny fandraka ka nanao azy omby lahy kely anidina. Dia nitenin'ny olona ka nanao hoe io no Andriamanitra ry Israely izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Ary raha hitan'ny Arona izany dia nanao alitara teo anoloana izy ary dia niantso Arona ka nanao hoe andro firavoravoana ho an'i Jehovah raha ampitso. Dia ny fo maraina ny olona ka nanatitra fanatitra dorana sy nitondra fanatim-pihavanana ary nipetraka hihinana sy hisotro ny olona dia nitsangana hilalao. Ary rehefa hitan'ny Mosesy fa natondraka hanaram-po amin'izay tsy mety ny olona satria efa natondraka Arona ho fanakorana eo amin'ny fahavalony izy dia nijanona teo amin'ny vavahadin'ny tobo Mosesy ka nanao hoe izay rehetra an' Jehovah mankanesy ety amiko ary ny taranaka levy rehetra niangona teo aminy. Ry mpiaino malalisany dia ho resintsika ny lesona sarobidy omen'ny tompo avy amin'izany tantara izany. Fa rehefa nalefan'ny Mosesy ny antso izay rehetra an' Jehovah mankanesy ety amiko dia ny taranaka levy rery ihany no nanatony. Niavaka tamin'ny besony maro izany taranaka levy izany satria nahoana natahotra an'Andriamanitra izy ireo tsy niakongoka tamin'ny sampy nino ary nitoetra ho mahatoky tamin'Andriamanitra na dia naharitra ilaza vao niverina avy any an-tendrombohitra i Mosesy. Andenga eo vakintsika indray ilay 1:1 ary rehefa hitan'ny olona fa efa ela ka tsy mbola nidina avy teo an-tendrombohitra ihany Mosesy dia niangona eo amin'ny Arona izy ka nanao taminy hoe mitsangana ka hanaovy Andriamanitra izahay. Ry havana misy toe-javatra toy izany koa ve tsy hitantsika manodidina antsika ankehitriny rehefa ela loatra ka tsy mbola midina avy any an-danitra ilay Jesosy tompontsika dia firifiry moa ny olona ankehitriny no tsy mino intsony ny fiverenan'i Kristy fanondrony. Eny
misy amin'ireo fiangonana kristianina mihitsy aza no misalasala ka miaotra ny hitory an'izany hoe fiverenan'ny Kristy fanondroany zany. Efa 4 taona no niakaran'ny tompo tany an-danitra hoy ny sasany, koa nahoana no mbola tsy midina ihany hatramin'izao, dia asesiky satana ambony olona ny fisalasalana ny teny fikasanany amin'ny fiaviany indray. Dia sainy mino fa tsy ho hita maso intsony zany Jesosy zany. Ary ny loza dia sainy manaram-po amin'ny fanompo-tsampy ny olona. Ripeny malalisany hoy ny voalazan'ny Petera 2:3-9, ny tompo tsy mahela ny teny fikasany araka izay ataon'ny sasany ho fahelany, fa maharo-po aminareo izy ka tsy tia ny sovery fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Matoa mbola tsy tonga ny tompo dia noho ny faharo-pony mba hiverena antsika aminy, mba hibebahantsika, mba hialantsika amin'ny fiainam-pahotantsika. Eny maharo-po amintsika Andriamanitra. Ary miandry ela mba hiverena antsika, hanolora antsika ny fontsika ho azy. Ry hava-malalisany, natoa maharitrela aza ny fahatongavan'i Jesosy Kristy fanondrony, ary mbola tsy tonga izy hatramin'izao, dia aoka tsy ampiova ny finoantsika n'Andriamanitra izany. Matokia ny teny fikasany, fa mbola ho avy indray Kristy, ary inoingy ty fanambaran'ny anjely, raha nandinika ny lanitra nijery ny fiakaran'i Jesosy ho any an-danitra ireto mpianatra. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 1:10-11, zao nivaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roa lahy teo anilany ny akanjo fotsy izay nanao hoe, ry lehilahy Galileana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy indray, tahaka nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Ry havana, hita maso no niakaran'i Jesosy ho any an-danitra, dia mbola ho hita maso koa no hiaviany indray. Aza misalasala an'izany isika, fa ny tenin'Andriamanitra dia marina ary mahatoky. Ao amin'ny Apokalipsy 1:7 dia izao koa no ambarany, indro izy avy amin'ny rahona, ary ny maso rehetra ahita azy, na dia izay nandefina azy aza, ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ry hava-malalisany, efa manantongotra ny farany isika. Tsy ho ela dia ho tanteraka izany fanambarana izany. Ireo famantarana manambara ny fiaviany rehetra dia saika efa tanteraka avokoa. Hita eo amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana izany, ny fahasimban'ny moralin'ny olona, ny fitotonganan'ny toe-panahy, ary dia marina mihitsy ny fanambaran'ny soratra masina hoe, reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasan'izay zavatra ho tonga ambony tany, fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina, fa amin'izany andro izany dia ahita ny zanak'olona avy eo amin'ny rahona amin'ny kery sy ny voninahitra lehibe izy. Luka 20:9-20 no misy an'izany teny izany. Ry hava-malalisany, moa mba afaka hijoro tahaka ny fokony levy ve isika, ka nahatoky tamin'ny finoanan'Andriamanitra, tsy mba niankohoka tamin'ilay sary omby lahy kely volamena, ary dia nijoro ho mahatoky tamin'Andriamanitra, na dia irery aza eo anatrehan'ireo foko marobe. Ry hava-malalisany, mijoro ho mahatoky ho an'ny tompo, na dia ianao rery aza eo amin'ny fianakaviana, aoka hino ny teny fikasan'Andriamanitra, aoka hiandy ny fiverenan'ny Kristy fanondrony, aoka tsy hanaraka ny maro ka handeha hanompo sampy. Ny tompo manome toky antsika. Ao amin'ny Jaona 4:1-7 manao hoe, aza malahelo ny fonareo, mino an'Andriamanitra ary mino ahy koa. Ao an-tranony raiky misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho, fa andeha amboatra fitoerana manareo aho, dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ny tompo anie hitahy antsika, hitahy izany afatra izany, ka hanantena hatrany ny fiavian'ny tompo isika. Aoka tsy hiemotra, aoka tsy ho kivina dia toa maharitra aza ny fiavian'ny tompo, fa matoa mbola tsy tonga ny tompo dia maharo-po amintsika izy, tiany hibebaka isika
hanolotra ny fontsika ho azy dieny anio. Raiso ny fanapaha-kevitra ao anio dia mitenena aminy hoe tompo, vonjeo aho ho afaka amin'ny tsifinoko, ampeo aho hiandany aminao, hijoro mahatoko anao eo ampiandrasana ny fiavianao. Koa anio, indro atolotro anao ny foko manontolo. Hotahiny ny tompo anay izany afatra izany, hotahiny ny tompo isika rehetra. Amen. Andeha hivavaka isika. Misaotranao zahay ry tompo Andriamanitray raha nomenao izany afatra sarobidy izany. Taio hitoetra ao am-ponay rehetra izany. Hanampy anay atoky sy ino fa mbola ho avy indray ianao. Dia mitahi anay rehetra mamorafo aminay satria tonononay amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka izany. Amen. Dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piona indray. Veloma toko. Raha ao amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azy zany. Ny fiaviany tompo tsy anganongano akory, fa izy no ny teny aza sondriantory, tsy ho tampoka mihitsy ho an'izay tena miandry, satria nisy olika fitaza dia efa nelany eo, fa vonony sanora atao isatsekondra, satria fotoana mamy zany fiaviana izany. Tarika miora. Ny fiaviany tompo dia hanasanantsika azavarimbarina, ny fety tsy taisa, tsy ho tampoka mihitsy ho an'izay tena miandry, satria nisy olika fitaza dia efa nelany eo, fa vonony sanora atao isatsekondra, satria fotoana mamy zany fiaviana izany, tsy ho tampoka mihitsy ho an'izay tena miandry, satria nisy olika fitaza dia efa nelany eo, fa vonony sanora atao isatsekondra, satria fotoana mamy zany fiaviana izany, satria fotoana mamy zany fiaviana izany, satria fotoana mamy zany fiaviana izany. Raha misy fanontaniana tonga ao an-tsainao, na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto: pejy Facebook Feo fanantenana, na ny laharany finday 034 06 797 62 032 75 379 74. Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re. Fandaharana vokarin'ny radio feo ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady. Iarahanao amin'ny Ramatoa Zoelosoa Nirina Honoré, teknisianina pikaroka momba amin'ny fambolena ara-boajanahary. Izay ilay feokira famantarana fa hianoka tanteraka ato anatin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana isika, izay iarahana amin'ny Ramatoa Zoelosoa Nirina Honoré. Dia faly miarahaba anao izahay tompoko, tonga soa eto amin'ny fandaharantsika indray.
Falo miarabanao fantsa falo miaraba ny mpiaino AWR rehetra maneraka ny voany tany. Ia, mahakasika n'inona indray zany tompoko no nomaninao an'ny mpiaino antsika? Fambolena katsaka zany no entiko amintsika indray amin'ity androany ity. Dia inona indray ary ny tsara ho fantatra aloha mialohan'ny ambolena katsaka? Amin'ny fotoanany latsakorana sy ny andro mafana zany no tena tsara ambolentsika n'ity katsaka ity. Raha ny eto Madagasikara zany azo sokajitsika telo ny karaza-katsaka azontsika ambolena. Misy ny atao hoe katsaka nifin-tsoavaly. Fotsiny voany io dia azahoana koba betsaka ho an'izay olona te hanao koba zany dia io no tena azahoana be. Dia katsaka Afrika Atsimo mavo izy io ary malemy ny voany. Dia katsaka plata mena ny voany be karotenina be izy ary tena mafy. Dia ireto ny karaza-katsaka nefa anatanako antsika mpamboly amin'izao fotoana izao. Misy ny rat 200, katsaka maro razana izy io miendrika nify, manaranaka be ary mety amin'ny toetany sy ny toetrandro rehetra eto Madagasikara, indrindra morontsiraka. Ary ny faharetan'ny fambolenan'izy io dia eo amin'ny 20 andro eo. Ny vokatra mety ho azontsika dia eo amin'ny 2 ka hatramin'ny 5 taona isaky ny hektara. Dia misy koa ny atao hoe iraty 374 na meva. Maro razana izy io, tsy dia mendrika nify loatra ary matohitra ireo aretina mamelony ravina. Dia ny faharetan'ny volo indray nefany dia manatomboko 10 andro amin'ny ilay iraty 200, zany hoe 30 andro. Dia ny vokatra mety ho azo koa dia 2 taona sasany ka hatreo amin'ny 4 taona sasany isaky ny hektara. Ireo zany no tena tsara ambolentsika amin'izao fotoana. Ny ankoatran'izay zany tsy mety raha ohatra ka misy katsaka hafa? Zany hoe mety fa tsy dia azahoantsika vokatra firy zany le izy manjary indraindray so dia maty antoka. Raha ireo zany ny karazana katsaka anatanana amin'ny mpamboly mba ho volena ary mety eto amin'ny tanintsika, mora ahitana an'ireo masomboly ireo ve tompoko aloha eto amintsika? Mety mihitsy. Inona avy indray ary zany ny fepetra tsara arahana mba ahafahana mamboly an'ity katsaka ity? Ny fepetra arahana dia voalohany indrindra aloha eo amin'ny faniriany dia tsy maintsy mila fanana izy ozy izy mitaka fanana ihany koa zany ny katsaka tahaka ny soja ihany, ary mihoatra ny 10 degré celsius zany ary tsy atao latsaka izay ny mahatsara azy amin'ny fotoanany latsakorana sy ny mafana andro. Voaelikelina amin'ny fandatsahany raha mihoatra ny 5 degré celsius indray nefa ny hafananany, sy raha ohatra ka maina loatra ihany koa ny rivotra. Izy zany sady tsy azo atao mafana be loatra, ny tsy azo atao mangatsiaka be loatra. Zany hoe tsy ohatra ny soja na mafana be ara zakany foana. Fa ny katsaka indray zany raha vao mihoatra ny 5 degré celsius ny hafanana dia efa tsy zakany intsony. Mampihena amin'ny faharetan'ny volo zany ny hafanana diso ambony loatra. Ia, dia raha mangatsiaka loatra ihany koa zany dia tsy mety aminy. Dia tsy mety aminy. Ia, dia manahoana indray zany tompoko ny toetany mety amin'ny fambolena katsaka? Ny toetany indray dia tany lalonofo zany ny teny ilaina, satria ny fakan'ny katsaka dia midina. Ka noho izany tsy maintsy atao lalonofo tsara zany ny tany volentsika katsaka. Malemy sy mitsiratsiraka, dia masaka sy be roka ny tena tiany. Ny tany tsara indrindra zany dia ireo tany baiboa sy misy atsanga. Dia manahoana ny amin'ny rano? Ny rano koa dia mila rano betsaka ny volo-katsaka, izay mahatsara azy volena amin'ny fotoam-pahavaratra. Mahafaty momoka ny fitsiriany tsy fisian'ny rano. Jereo tsara zany fa raha vao tsy maniry tsara zany ny katsaka dia tsy ampy rano izay. Toy izany ny fitombony sy ny fiarian'ny voany.
ny fotoana tena mahasarotiny azy amin'ny tsy fampindrano dia tapabolana meloa sy tapabolana orin'ny fivoahan'ny lakatsaka. Rotsakorana mirefy 100 milimetatra isam-bolana zany no ilainy mandritra ny fitaopaniriny. Tena mila rano be mihitsy zany ny katsaka. Ya, dia inona ihany koa tompoko no tsara ho fantatra koatr'izay? Mila hazavana be ny katsaka. Tsy tsara zany ny mamboly katsaka dia atao mihetihety kely izy fa atao ohatra ny mamboly soja ihany. Zany hoe melanelana 7-20 santimetatra eo. Ya, na dia nilazainao aza hoe mila tany mafana sy be rotsakorana ny katsaka, dia misy ve eto amintsika faritra tena mety indrindra amin'ny fambolena katsaka? Ny nosy rehetra indrindra ny faritra Voany Andrefana zany sy ny Baibo dia ireo ny tena tsara ny mamboly betsaka amina hektara maro ny fambolena katsaka. Dia mampirisika antsika zany tratran'ireo faritra ireo mba azoto amboly katsaka. Ya, raha ohatra zany ka amboly katsaka ao anatin'ny ohatrany hoe tany 1 hektara, dia manahoana sy manahoana ny voa ilaina na masom-boly ilaina ahafahana mandrakotra an'izay tany izay? Voalohany indrindra aloha ny toerana ohatra hoe tany lonaka sy ny tany somary kotrakotra sy ny tany atonony dia tsy hitovy mihitsy ny ambioka ilaitsika. Ho an'ny tany lonaka izy na 520 kg dia efa ampy ao amin'ny tany 1 hektara. Fa raha ohatra tontonony ray izy dia amin'ny 30 kg eo. Dia raha ohatra ka tany kotrakotra zany ny tanyntsika dia amin'ny 70 kg eo. Zay vao ampy ny ambioka atao amin'ny 1 hektara. Arakaraka le hatsaran'le tany zany. Toko. Ya, dia isaorantsika indrindra raha matory azo Elsoa Nirina Honore nanomezay torohevitra mahakasika ny fomba fambolena katsaka izay. Mbola ho itoizantsika ny dinidinika amin'ny manaraka dia manasanao sahady. Ndao amboly katsaka. Tantara nosoratan'ny Vanjaniaina, andrenisanao an'ny Samma sy Nartina. Mandroso letsy ribonara ty avaratra ty fa mandamindamina kely an'reto zavatra reto Ohatray, tena mikarakara be mihitsy ry Joseph zany tsy manelingelina ve asa? Tsisy an'izany fa avily etsy Ay, sady makamakaina no mikarakara an'reto masom-boly reto tena mety kosako. Mipetraha letsetsy ambony tsy etsy aloha. Dia io ny voanjo sy ny vomanga, io ny masaka fa mazotoa sa hototona kely ny misaotra betsaka ry Joseph fa mety zao tsara izany ary ny amboly katsaka anganareo zany no anitatra nyty fambolena katsaka ty mihitsy io sitranay fidiram-bola mitombo Sara nga ty mba maniry amboly azy ty mihitsy fa ohatra ny tsy mahavaniny zany ko asa ranomasombolony tsy mety amin'le tany na ny taniny tsy tia fa zara raha mahita vokatra ny hoanina fotsiny fa tsy misy mihitsy ny amidy. Nenareo anefa zany mbola nda hitarina indray ny fambolena katsaka. Nenareo kosa angamba tsy arahana tsara reo teknika fambolena katsaka ko. Manaraka ihany ara Joseph fa tsy hoe misy ambinina sy tsy ambinina mihitsy io letsy eno tsara ry aloha Hoy ahoana indray? Raha tiana ny ampavokatra tsara ny fambolena katsaka dia arahana tsara reo fepetra faniriny ka mba efa ela ihany aneny na mpamboly ary ngiaty fa tsy zaza vao amin'io bonara tsy ampitafika.
Tsy rehefa voasa tsara ve ny tany a de mba atao tsara ny masomboly de evoevona matetika eny izy de zay no ilainy. Eny e, izy ihany aloha zay. Kenona ndray no izay. Nefa nera zay fotsiny angery bonara no atao de tsy feno ny fepetry e. Finona ihany koa zany Josefa ny akoatr'izay a. Zao no izy e. Raha te ambolo katsaka ka maniry avanina tsara de ny tany lalynofo malemy sy mitsiratsiraka ary masaka sy beroka no ilainy. Azonao? Azo. Ny tany tsara indrindra zany a de ny baibo misy atsanga. Zany araky ngia tsara ve? Raha ny tany moa de lalynofo fa le hoe malemy mitsiratsiraka mila fanatsarana kely zany Natray ka tsy fanarahana an'izany ange de efa misy fetraikany eo amin'ny vokatra ary bonary e. Marina hoe tadidio tsara ihany koa fa mila fanana avoavo ihany ny katsaka eo amin'le fotoana fitsirina iny. Zany hoe tsy maintsy mihoatra ny 10 degré ny hafanana ilainy ary tsy tokony oatra ny 5-30 degré. Lasa mampihena ny faharetan'ny volo manko ny hafanana ambony loatra. Azoko tsara zay fanazavanga zay. Tena misy dika zany ty hafanana ilain'ny katsaka tiako. Fepetra ilaina daholo zany letsy akoatran'izany ny rano mila rano betsaka ny volo katsaka mahafaty momboka ny fitsiriny ny tsy fahampiany rano ilainy. De ohatr'izay ihany koa ny fitombony sy eo amin'ny fotoana fiarin'ny vony. Kinona moa zany letsy fa tsy izy rehetra. Zay anely nilazaiko an'la teo hoe mila rano betsaka izy fa ny fotoana tena mahasarotiny azy indrindra amin'ny tsy fahampian-drano de ny tapabolana aloha sy ny tapabolana aorianany fivoahan'lay katsaka. Mazava. Rotsakorana mirefy any amin'ny 10 milimetatra isam-bolana zany no ilainy mandritra ny fotoam-pitsiriny. Raha tiana zany ny ampahombo ny fambolena katsaka de zay e. Zany hoe amin'ny fotoana ny rotsakorana sy andro mafana zany ny tena tsara ambolena ny katsaka. Azo ngia tsara. Hitako letsa mahita vokatra betsaka nareo fa raha araka ny fijeriko an'ireny volo-katsaka ataonareo reny zany de ohatra ny hitako melanelana be ihany nanaovanareo azy ry Josefa. Io ve letsy tsy andany velaran-tany be raha ireo angamba no atao somary mifanetiety kokoa de vo mainka ao betsaka vokatra azo. Zay ange mavoan'lay ka vahoana ka io manaraka tapan'io ihany de aveo vomafy tadidio tsary e. Fa mila hazavana be ny katsaka rehefa mamboly azy. Noho izany tsy atao mifanety fa 40 ka hatramin'ny 50 santimetatra eo ny elanelan'ny fototra katsaka tsirairay. Ela koa lesy ry Josefa de efa mandona mafiriko. Kaza manaraka ny eritreritry bonara fa zay tena izy no arahana raha ty azy vokatra tsara sy betsaka. Marina lesy zany de aiza zany ny faritra tena mety ambolena ny katsaka ry Josefa? Manerana amin'ny Madagasikara mety daholy fa indrindra ny faritra voany andrefana sy ny baibo. Kosa de manahoana zany ny abetsaka ny ambioka ilaina raha araka izany fepetra zany? Zao raha alonaka tsara zany ny tany ambolena katsaka de ambioka 5-20 kilao isaky ny hektara de efa ampy. 5-20 kilao? Azoko hitako amin'izay lesy ny antony tsy nampahomby de raha somary atonontonony zany ny tany ambolena azy de tsy somary manatombo zany ny masomboly ilainy raha antonony na tsy de lonaka ny tany ambolena
lasa 30 kilao isaky ny hektara zany no laniny fa raha tena kotraka kosa ny tany dia ambioka 40 kilao isaky ny hektara no voilainy. Azoko lesy mazotoa misaotra loza fa hone sady hoano le tsy mivomanga sy mivoanjo fa tsara ny ereo ampiarahany ano lesy ano le tiako lesy fa tsy mahay mihinan-kanina mihitsy elavy tsy hitany lavy izy zao fa avoazako zao tsara ho ahy fa zavy anory voana angay hoano tsy mety lesy fa aza-pizy izo kekeriko amin'inona tsony ny voajo lahy kekerina amin'nifo moko ao sa tapaka letsy ny simby zaniko fangamo letsy lesolo nifoko aiza ndray no ahitako volanamboarana andreto tena mba hoe ifanao fotoana amin'ny Emily no antony nanamboarana an'io dia tavelandray zany amin'inko de ty letso mbola me ihanytso zafaty lesy fa za venanapoa ka za nefa mba nyteny hoe aleo tontona le voanjo fa bonarany tsy niety za venanapoa amin'ny sisa rangaty aloha tonga de tontona mihitsy mivoanjo fa zafaty avy aloha letsy zany ho any efa zatra bangany aty fa hono hoay kazazakatrakinona zany reto ambolenga reto raha hoatsika eto Madagasikara zany de asokajina 3 ny karazana katsaka azo mibonara azoko tsara misy zany ny katsaka ny fitsovaly fotsy ny voniny ary tena azahoana betsaka raha anaovana koba azahoana tombony kosa zany ny karazany faharoa ny katsaka Afrika Atsimo io mavo ny lokony ary malemy ny voniny zany zao ny tena mety tsara amin'ny mamboly azy satria malemy azo hoanina tsara azo mibonara hoanina tsara fa ny karazany fahatelo de ny katsaka plata io mena ny voniny aza izy fatatso tsara reny voankatsaka tena mafy bia fa be karotena ny dikan'izany ry bonara fo zao ny karazana katsaka tena any an-tanana atsika zany ny amboly azy satria mety tsara amin'ny toetany sy ny toetrandro rehetra eto Madagasikara indrindra morontsiraka de ny iraty 200 inona tsara iraty 200 io zany katsaka maro razana miendrika nify izy io ohatra nify ny endriny ary tena manarahana be mihitsy ohatran'izao hitangia zao esy tsy mahagaga raha tsy mety lay ambioka nampiasaiko letsy de manahoana ny fotoana fiakarany vokatra io zany 20 andro de miakatra ny vokatra ry bonara 20 andro ary mahatratra rokatra 5 taonina isaky ny hektara ny vokatra azo hitangam''zany vea voazana be ohatr' zany ty iraty 200 ty amboly katsaka andray lesy Josefa mbola misy karazana katsaka raha ihany koa tena mety eto amin'ny tanitsika marina hoe io ndray zany iraty 374 na meva iraty 374 na meva
dia ahoana indray ny amin'io retsy? Maro razana ihany koa zany izy io. Saingy tsy de mendrika nify loatra izy fa matohatra an'ireo karazana aretina mamelon'ny raviny de 300 andro ny faharetan'ny fambolena azy, ary mahatratra ny amin'ny 2 taonina sasany ka hatramin'ny 4 taonina sasany ihany ny vokatra miakatra isaky ny hektara. Fidiram-bola tsara neo izy tiry bonara rehefa arahana tsara ny teknika fambolena azy. Tena marina le zany Josefa. Nde hiverina ambolo-katsaka ary anaraka ny fepetra amin'ny atsiporia. Eo zany de gaga am'le hoe elatsy mahavokatra raha ho letsy ny fepetra fa sady fidiram-bola tsara ny fambolena katsaka ngery bonary. Vonahy rehefa tsy aniry ahny letsy Josefa nifiko de aleo ty karazakatsaka mendrika nify mety ny voleko. Sady zany izy hoe manina ranakabeko. Tsy olana letsy zany ary aza malahelo fa azo ny lahatao tsara ny manamboatra n'io nify tapaka eo amin'ny sisiny io. Sy mameno an'ity vavadiny garabe ty amin'ny solonify tena raitra. Rovina le zany efa miakatra letsy ny vokatra. Miaritra 200 andro aloha zany ka hatramin'ny 500 andro elahy efa vitsy zany. Tsy miona amin'iza molo afa mambolo-katsaka. Izy teo katsakaza letsy misy nify ny maika fa ny olona. Ela lesy ao letsy fa apiko ela. Very aemieli keloko. Entiko maranako azy efa mivoaka ny boky nosoratako fahatelo izay mitondra ny lohateny hoe ny teknika mpambolena ho an'ireo karazam-bolo rehetra, izay marobe nareo no miantsana amin'ny telefona sy mandefa SMS amin'ny telefona ko ihany koa hoe nga tsy misy fambolena volo zao, de jereo fa amin'ile boky fahatelo io zany no misy ny karazany volo rehetra ary misy fomba fambolena maro samihafa ao anatin'io zay tokony ho haitsika sy ho hitatsika. Raha ohatra ka ilainao maika ny boky de tongava ato amin'ny AWR. Raha ohatra ka tsy de maika ny ilanao azy de atsoy amin'ny telefona fa samy misy na aty amiko na ao amin'ny AWR. Ny vidin'ny boky de 2 alina ariary satria ny karazany volo rehetra no ao anatin'izay boky zay. De mazotoa aritsika manjifa ny boky raha ohatra ka mila fanazavana misimisy. Zay no masaka azona roso teto. Ndeha ambolo-katsaka raha manana velara-tany ahafahana manao zany ianao. Ary ao rehefa petra tsotra tena azo tanterahana tsara raha tianao no ahita fahombiazana ka azo vokatra tsara amin'ny fambolena katsaka. Dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray namanao fanjaniaina nanolotra izany ho anao teto niaraka tamin'ny teknisianina Sam, tompona andraikitra ny fandaharana Elion Ndremitansoa. Hitany asa tsara rehetra ataonao anie ilay raintsika ny an-danitra. Mandra-pionao. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity. Feo fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio Feo Fanantenana.
faly indray izay tafaraka aminao eto am-pianarana ny soratra masina marary ianao mba handre ny feon'ny tompo miteny manokana aminao androany. Anio isika dia andinika ny lohateny hoe irota sy iboaza. Irota sy iboaza. Andeha isika rehefa afaka aloha. Raha inaiza ny an-danitro misaotra anao fa afaka mandre ny teninao izahay. Mbola famindram-po sy fiantrana no mahatonga an'izany ary. Isaorana ianao kehitriny mangataka aminao mba hameleloko anay ary hanokatra ny fonay mba haindray tsara ny teny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Irota sy iboaza. Nangataka ny hanovan'ny olona ny fiantsoana azy hoe Mara i Naomi. No ny zava-mangidy ny tranga teo amin'ny fiainany. Nosombany fahotana tamin'ny fomba tsy hay arenina ny fifandraisantsika amin'ilay mpamorona antsika. Manditika antsika ao anatin'ny fahantrana ara-panahy zany. Kely de kely ny fanaitenantsika ny amin'ny hoavy. Ary mandany ny fiainana amin'ny fitsiponana izay latsaka eny amin'ny sisy tanimboly isika. Tahaka izay nanjo any Rota. Miaina amin'ny sombim-pifaliana kely mety ho hita amin'izao tontolo izao. Miova nefa izany rehetra izany amin'ny fotoana iray ahafantarantsika ny zavatra iray manandanja. Dia tsy inona izany fa tsy manadino antsika Andriamanitra. Maneho an'izany tantaran'ny Rota. Andeo vakitsika izay voalaza amin'ny Rota 5:5 ka hatramin'ny 20. Rota 2:5 ka hatramin'ny 20. Amin'ny aran'i Jesosy. Dia hoy Boaza tamin'ny zatoviny izay nitandrina amin'ny mpitsinja. Zanak'iza moa zazavavy io. Dia namaly ilay zatovo nitandrina amin'ny mpitsinja ka nanao hoe zazavavy Moabita izay niverina nomba ny Naomi avy tany amin'ny tany Moaba io. Fa hoy izy, masina ianao aoka hitsimpona sy hanangona eo aorian'ny mpitsinja eny anelanelan'ny amboara. Dia tonga izy ka nijanona teto hatramin'ny maraina ka mandraka kehitriny. Kely foana no nitoerany tao an-trano. Dia hoy Boaza tamin'ny Rota, tsy mandreva ianao anaka? Aza mandeha hitsimpona any an-tanimbary hafa na miala eto ianao fa mitoera eo anilan'ny zatovovavy. Aoka ny masonao ho amin'ny tanimbary izay jinjany ka manara eo aoriana ianao. Tsy efa nodiko fa ny zatovo tsy aninona anao. Raha mangetaheta ianao mankanesa roa amin'ny siny ka misotroa amin'izay antsakan'ny zatovo. Dia niondrika sy niankoaka tamin'ny tany Rota ka nanao tamin'ny hoe ahoana no mba ahitako fity eo masonao sy tsonjovanao nefa vahiny ihany aho. Dia namaly Boaza ka nanao taminy hoe efa reko tsara izay rehetra nataonao tamin'ny rafozanao vavy hatrizay nahafatesan'ny vadinao sy ny nafoizanao ny rainao sy ny renao mba amin'ny tany nateranao sy nankanesanao aty amin'ny firenena tsy mbola fantatrao. Hamaly ny nataonao anie Jehova ka omeny Jehova Andriamanitra ny Israely valim-pity lehibe anie ianao satria avy hialoka eo ambanin'ny elany ianao. Dia hoy izy, aoka hita fiteo masonao aho tompokolahy, fa efa nampifaly ahy ianao ary efa niteny mora tamin'ny zatovovavinao, na dia tsy tahaka ny anankiray amin'ny zatovovavinao aza. Ary rehefa tonga ny fotoam-pisakafoana dia hoy Boaza taminy, mankanesa aty ka mihinana mofo ary atsobohy amin'ny vinaigitra ny somba mofonao. Dia nipetraka teo anilan'ny mpitsinja izy ary nangalahatra lehilahy lango izy dia nihinana kavoky ary ny sisa tsy laniny aza. Ary raha nitsangana hitsimpona izy dia nodidiny Boaza ny ankizilainy hoe aoka izy hitsimpona na dia eny anelanelan'ny amboara aza ka aza maninona azy. Ary asio latsadasaka avy amin'ny amboara ka avy elao ireny hotsipony ny fahazararany izy. Ary nitsimpona tany antsaha mandra-parivan'ny andro Rota dia nively izay efa voatsimpony ka nisy vary ory dia tokony iray efaha. Dia nientiny izany ka nankany an-tanàna izy ary hitan'ny rafozan'ny vavy izay efa notsipony ary navoakany koa ilay sisa tsy laniny tamin'ny sakafony ka nomeny rafozany. Dia hoy ny rafozan'ny vavy taminy, taiza no nitsiponanao androany ary taiza no nanaovanao? Hotahinana izay nitsinjo anao. Dia nambarany tamin'ny rafozan'ny vavy izay efa nitsiponany ka hoy izy, Boaza no anaran'ny lehilahy izay tompony tanimbary nitsiponako androany.
dia hoy ianao tamin'ny vinantony vavy hotahiny jehovah ne izay tsy nitsahatra anao soa amin'ny velona sy ny maty ary hoy koa ianao taminy havantsika akaiky ihany raha lehilahy ka isan'izay mahavitra antsika izy. Ity tantara ity no maneho ny kiondalana teo amin'ny tantarany Naomi sy Rota. Veriny Naomi avokoa izay rehetra nananany ary azo heverina fa niverina izy mba hivarotra ny taniny ahafahany manonitra ny trosana lainy talohan'ny nifindrana izy ireo nakany Moaba. Tsy nisy fandaminana napetrak'Andriamanitra tany Israely ho an'ireo olona namoy ny fananany rehetra mba ahafahan'izy ireo mahazo ny lovany ao amin'ny tany nampanantenaina. Azo ny havana akaiky iray atao ny manavitra ny tany ho azy. Tsy mpamboly tsara fanahy fotsiny i Boaza fa havana mahavitra. Raha tsy vitan'ny olona ny mandony trosany sy mitaky ny anjarany eo amin'ny lovan'i Israely dia azo ny havana akaiky atao ny manavitra azy. Zao voalaza ny Levitikosy 5:5. Levitikosy 5:5. Raha tahiny miha malahelo ny rahalahinao ka nivarotany ny taniny dia ho avy ny havany akaiky ka hanavitra izay namidiny rahalainy. Ny fahafantarana fa i Boaza dia tsy olona tsara fanahy sy malala tanana fotsiny fa havana mahavitra no azo heverina fa vaovao tsara indrindra tamin'izany. Tsy voatery iaina mandrakizay ao anatin'ny fahantrana intsony ireto vehivavy roa ireto. Tanindona maneho an'i Kristy no nahatakaran'i Kristianina ny Boaza hatrizay. I Kristy ilay pahary antsika no sady ny fidy ny ho havana mahavitra antsika. Olombelona nofo sy ra izay antony amerimberena ny fiantson'ny tenany hoe zanak'olona. Maro ny mihevitra hoe havela niditra any an-danitra angamba isika raha toa ka mahafeno ireo fepetra rehetra amin'ny fanadinana ara-moraly, nefa hanao izany tsy fidina izy satria tsy voazy atsika ny tsy pirian-javatra iray. Mampitsimbadika tanteraka ireo fiheverana ireo ny sarin'i Kristy nasehon'ny Boaza. Tsy hoe mifantoka amintsika fotsiny ny sain'Andriamanitra fa iriny koa ny ampakatra antsika ho vadina dia eo aza ny fahantrana lalina ra-panahy misy antsika. Ezao saintsainy nange izao hoe tsy tonga tahaka ny iray amin'ireo voariny fotsiny ny mpamorona fa nanolotra ny ainy ho azy ireo koa. Ahoana ny tokony ho fiantraikan'izany fahamarinana mahagaga izany eo amin'ny fijerintsika ny fiainantsika? Azadiny fa lafo vidy eo mason'Andriamanitra ianao. Na inona fihevitry ny hafa momba anao na mety ho fiheveranao ny tenanao aza. Dia ny ain'i Jesosy Kristy no tomba ambidinao na iza ianao na iza. Ary tsy avela ny ho verivery fotsiny amin'izao ianao. Hivavaka isika. Raha nizany an-danitra misaotra anao izahay no izany tantara mahafinaritra izany. Maneho ny fitiavanao, maneho ny fikarakaranao, maneho fa eo ianao, manatsotra ny tananao mahery ary manavitra ny zanakao. Afaka manova tantara ianao, eny afaka manova ny tantaranay koa ary. Mankataka aminao izahay, ampianaro izahay mba hatsapa sy hatsiaro amin'ny fotoana rehetra sy toe-javatra rehetra fa sarobidy eo anatrehanao izahay. Mba hanova ny fijerinay ny tenanay eny izany, sy hanova ny fifandraisanay aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
mirary 420 ora finaritra ao anao ny awr.